Enary tompoko lasy tompoko vavy aterina trano ny fiarabanina mba ampiraretso atsika tsiraray avy amin'izao ariva izao manaraka ny fahitalavitra MBS tonga so indray atao anatin'ny fotoana izay resadresahana sy fanira zafy manantany amintsika mpanaraka ny fahitalavitra MBS miaraba fandiry ya de miaraba Germain mamerina foana moa zany satria tato atsika dia niezaka zany hanao ny fampatsiahivana ny zavatra niseho teto amin'ny firenena de tafaraka indray tsika amin'ity androany ity sady miaraba Germain ny mpanaraka fandarantsika. Zay indrindra nandritrina ny roa andro tsika zay ny resaka manokana lohahevitra anakiroa teo ny resaka politika teo ihany koa ny tontolo ny toekarena ny zavatra tsikatra ihany koa faniry amin'izao fotoana izao de hoe somary ohatran'ny betsaka no tsy miraharaha ny raharam-pireneny ny vahoaka malagasy sa nefa natsipinao ihany izay resaka zay ho an'ny omaly moa atao anatin'ny famaranana ny fandarantsika fa tiako iverenana kely izay zavatra hoe inona no mety antony mahatonga ny vahoaka malagasy tsy miraharaha ny fiainam-pireneny zay etsakilany ihany koa inona ny mazava-dehibe ny hoe malagasy no manaraka ny raharam-pireneny sy miseho tompona andraikitra manoloana ny raharam-pireneny. Ny manipulation de masse mihitsy zany na hoe ny filalaovana ny fiainam-bahoaka zany dia voasokajy ao anatin'izany ny endrika fampahatra anazy raha izay faharoa voasokajy ao anatin'izay filalaovana ny fiainam-bahoaka zay ny fanabadona azy voasokajy ao anatin'izay ny tsy fampahafantarana azy ny zony sy ny andraikitra tandrify azy zany reo telo reo ihany fotsiny zavatra tiako resahana Germain dia ny zava-misy am'izao fotoan'izao zany entsika hilazana zany satria ny fomba hilalaovana ny fiainam-bahoaka zany de zao ny amin'ny hoe ampahantraina le vahoaka tsy misy mpitondra misy mieritreritra ny amin'ny hoe atao zay mba ahafahan'le vahoaka miaina araka ny tokony ho izy raha ny zava-misy am'izao fotoan'izao zany satria dia ny fanapahan-kevitra raisin'ilay fitondram-panjakana ny fomba hitantanan'izy ireo ny fiainan'ny firenena eo amin'ilay gouvernance mihitsy ny fampiaran'izy ireo ny lalàna am'izay tian'izy ireo hampiarana ny lalàna am'izay hoe tian'izy ireo ndeha ataoko hoe hanenjanana ny lalàna na hanalefadefahana ny lalàna de ataon'izy ireo avokoa zany zany rehetrarehetra zany de lasa misy fiantraikany any amin'ny vahoaka zay misy fiantraikany zay satria tsy miaina araka ny tokony izy ny fiainam-bahoaka am'izao fotoan'izao satria eo aloha zany le tsy fahaiza mitantana eo le tsy fahaiza mitondra eo lay fampiaran-dalàna amin'ny fomba tsy fifehezana araka ny tokony ho izy fa eo ihany koa zany le amin'ny hoe lasa voaviravira tsy any amin'ny tena tokony ho izy zany lay raharam-pirenena sy ny fitondran-draha raha-mpanjakana mihitsy amin'ny akabiany de misy fiantraikan'le izy misy fiantraikan'le izy satria raha miresaka fotsiny zao tsika hoe zosy andraikitry ny vahoaka ny miatrika fifidianana de tokony ho sarotiny amin'ny alalan'ny safidy ataony ny vahoaka tokony ho sarotiny amin'ny alalan'ny fiarovana ny safidy ny vahoaka dia tonga de avy andrany taratra zany la entsiky ny fanenjanana araka ny lalàna ny fampiororona ny raha matahora ny fampitahorana ny tery samihafa de lasa miravoravo tanana zany lay vahoaka malagasy etsy andany koa zany ny acteur politika zay manana ny lalàna zay ampiasainy araky ny tokony ho izy eo an-tanany tsy afaka mampiasa araky ny tokony ho izy satria voafehan'lay mpiaradian'le fitondram-panjakana avokoa zany ny andry mpanjakana zay tokony ame fahalalana ho an'ny lalàna zay voafehany ihany koa zany reo hoe tokony ho hiaro azy eo anatreha ny fampiasana ny lalàna eo an-tanany de lasa zany tery le lalana ahafahany acteur politika na mpanao politika io na ireo tompona andraikitra samihafa zay olom-boafidy mampiasa an'le tena zony araka ny tokony ho izy de izany rehetrarehetra zany zany vokatry lay hoe tena efa makany am'lay dérive dictatoriale zany izy efa makany am'lay régime totalitaire zany izy
zany rehetrarehetra zany samy manana ny définition na sokajy famaritana azy na le hoe dérive dictatorial na ilay resahako ty zany ny am'le hoe régime totalitaire na le dictature tena pure et dure zany dia mitambatra daholo zany am'izao fotoana iainantsika zao de lasa misy tahotra ho any am'vahoaka dia rehefa misy tahotra misy ihany ko sy iainany ihany ko zany le fagnantrana am'izao fotoana zao de lasa variny izy mandeha mitady de adinidiny le fiainam-pirenena tsy tsarony le fiainam-pirenena kivikiviny olona sasany koa izy eo anatrehan'le zava-misy kanefa de tena le fiainany sy noavony mihitsiny zany ny tokony hijoroany sy arovany zany de zany hoy tafiditra ao anatin'le manipulation de masse de tsikarytsika zany raha mahita ny amin'ny hoe indraindray tsy teherika politika le vahoaka tsy le politika ny ratsy fa le fomba fampiasan'ny sasany an'lay fomba fanaovana politika ankehitriny an'lay manao an'le izy ho sehatra famaharana hahazahoana fahefana sy fitondrana sy voninahitra sy ahafahana zany ny sasany mampamanankarena anatin'le enrichissement illicite zany zava-misy daholo zany am'izao fotoana zao misy olona tena tary amy sokajy hafa mihitsy nahitanao fa tena lasa mpanefefy tsy fakahitana izy am'izao fotoana zao de nefa fanohatra an'zany le fiainan'le vahoaka sy le manodidina azy de zany zany ny atanataratra ny am'le hoe am'le fomba fampiasana sy le fanaovana politika am'lay hilalaovana amin'ny fiainam-bahoaka sy hanaparana an'lay fahefana de lasa tsy manana hery ahafahana miatrika an'le fiainam-pirenena le vahoaka malagasy am'izao fotoana zao manodidina zay indrindra isan'ny tamin'ity taona ity no nandrenesana fikasana ametraka troisième voie satria kolotsaina karazana hoe lalatsaina ny azara no volena indray zany no hoe adina antoko anankiroa foana no isan'ny manimba ny firenena manimba ny fiainan'ny vahoaka malagasy ndao tsika hiaraka ametraka politika vaovao eto Madagasikara raha ianao mpamakafaka politika mpanao gazety ihany koa na araka ny fiainam-pirenena hatramin'izay ahoana ny fahitan'ny fanira zafy manantany an'izay zavatra zay le izy zany coup d'état nisy tamin'ny 2009 raha nisy ny coup d'état tamin'ny 2009 dia mazava be zany mbola tsy tafavelona ao anatin'le tena endriky le tena hoe fanjakana démocratique Madagasikara zany ary io hitantsika io tamin'ny afako malitsika am'y rahalahy ny resaka ny tontolo ara-pifidianana misy tety miaratsy isan'andro san'andro isaky ny ambaratokona-pifidianana misy lay zotra-pifidianana zany ka raha miaratsy ny zotra-pifidianana zay endrika voalohan'ny demokrasia tokony ho ampiarina ary tokony ho aseho hita maso ny fomba fandalinana azy fomba fankatoavana azy kanefa le izy miaratsy sy mipotika isan'andran'andro ny dikan'izay zany dia lay mbola endriky ny fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika no tsy tafapetraka araky ny tokony ho izy tsy hoe sitrapony antokotiky Madagasikara na Filomarikaravalomana akoriny de hoe hilakisana handehanohatra na hilavaniny am'le fitondram-panjakana fa tsy tafapetraka araky ny tokony izy ny zoara demokratika rehefa misy ny fifidianana de miratsy hoy tany présidentielle 2014 hafa rehefa tonga taty am 2018 hafa rehefa tonga taty am 2023 hafa ny législative tany amin'ny 2019 hafa ny législative taty am 2024 de hafa ndray ny élection communale am'izao fotoana zao zany mipira isan'andro san'andro zany mipira isaky ny ambaratonga-pifidianana fomba fiatrehana zany de voatery tsy maintsy mijoro misoroka am'zany famotehana ny demokrasia mivatana amin'ny alalan'ny fifidianana zany zany ny antokotiky Madagasikara na Andriamatoa Marikaravalomana ohatra satria ny tena nafatana Andriamatoa Marikaravalomana dia zay tena hoe demokrata zay tena miteny aminao ako Germain fa raha ohatra tsy demokraty Andriamatoa Marikaravalomana ary raha ohatra ka tena nametraka ny toerany tena hoe mpanao didijato na Andriamatoa Marikaravalomana tsy afaka naneho hevitra to mikanjana mojatovo ary tsy afaka nitokana akoriny zany hoe kianjany demokrasia zany ny ben'ny tanàna tamin'ny fotoan'andro tamin'ny taona 2024 tsy afaka ihany ko ny bahana teny amin'ny kianja na teny amin'ny arabe ny fahaleovantena nanao famoriam-bahoaka na teny Ambohijatovo na afaka ny balady eraka Antananarivo zany ary mbola afaka nanetsika andreo mpitandro filaminana marobe satria teo amin'ny fahefana izy fa misy minimum foana tsy maintsy ny tandrovana ny am'le hoe humain
lafo maolona misy tsy maintsy nitandrovana foana ny amin'ny hoe demokrasia, misy tsy maintsy nitandrovana foana eo anelanelan'izany rehetrarehetra zany hoe zon'olombelona sy ny amin'ny hoe liberté. Fa azony natao de azony natao zany, fa manino zany mitery be tsy azo atao am'izao fotoana zao. Oetsy atokotany ny Andriamatoa Marc Ravalomanana tsy azo alehany, etsy amin'ny Magro Beority azo io ivezivezy mivavady ny tranony any faravohatra izy ambena mitandro filaminana, hanao anniversairany izy any Antsirabe tsy azo nidirana ao amin'ny tokotaniny, tahaka zany Antoliary. Enjanony sasany zany le liberté, aolonany sasany zany ny endriky ny demokrasia, ary tsy miraharaha am'zany resaka zon'olombelona zany ny sasany am'izao fotoana zao. De mikariko an'izany ny ataony antokotika Madagasikara, mijoro am'izany ny ady hijoroana Andriamatoa Marc Ravalomanana tsy araky ny tokony ho izy zany lafiny demokrasia zany. Inona moa no nanenjehana azy? Nanenjehana azy de hoe esory ministry ny serasera fa manakatina radio, ok, ny ministry mivola mampifangaro ny fitantanana orinasa sy ny raharam-pirenena, zay ingeny nanenjehany. Fa ny zava-misy am'izao fotoana zao dimanjato avoeny ny ohatry ny zavatra ny anenjehana any Filoha Marc Ravalomanana. Raha raisina fa fahadsona ny raisina zany, raha raisina hoy zay mbola ametrahako fanontaniana sy mbola hitondrana adevitra be zany, hoe fampiaran-dalàna ve sa ao anatin'izay hoe fikatsahana zay heverina fa mety hahafahana zany mitondra fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka tam'izany fotoana androany. Satria isika zao raha nanana roplanina nafinahitra tam'izany, tsy voatery nentehatra tamin'ny Armady isika andeha hamono fivoriana iraisam-pirenena, andeha hiasika fifananam-pirenena sy ny sisa, nanana ny fiaramanidiny tsara ny fanjakana malagasy, tsy bankiropitra ny Armady. Fa aiza ny zava-misy am'izao fotoana zao, sady namidy ny fiaramanidina ny bankiropitra no niovanarana lay orinasam-panjakana zay ao anatin'izay kompania aérienne zay. Ohatra zany raisiko zany zany de hijoroana le izy ka nafiry taona lalan'ny fijoroana eo anatry an'le ady, satria miaratsy andro aman'alina zany lay fomba fanatanterahana le demokrasia mivatana amin'ny alalan'le fifidianana, de mbola eo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana miady am'izany. Donc tsy resaka hoe olona le izy, fa resaka foto-kevitra le izy mbola tsy tafavoaka, miapotika ny demokrasia, tsy misy ny fahalalana, tsy voaja ny zon'olombelona, ary ny lafin'ny maha-olona dia tsy araky ny tokony hiainana azy ny zava-misy ankehitriny. De ohatrany hoe eo aloha zany le sary olona anankiroa sy antoko, le ray nge tsy antoko akory ny favondrona antoko ny tena antoko misehatra amin'ny politika zany ny antokotika Madagasikara, fa le ray vondrona antoko raha ohatra zany ka iresaka am'le hoe iry-mara na tsy fantako, tsy haiko moa zay tena marina na hoe iry-mara samy hoe mapara tsy fantatro hoe inona ny tena ara-dalàna am'zareo, fa vondrona antoko maromaro reo no mitambatra no mifanandrina zany ara-politika amin'ny antokotiko Madagasikara. Jereo tsara, vondrona antoko maromaro tsy latsaky ny folo mety mihoatra azy mifanandrona, misy iry-mara betabe le antoko ao mifanandrona le antokotika Madagasikara, hampanjaka an'le demokrasia, hampanjaka an'le fahalalana, hampanjaka am'lay fanajana ny zon'olombelona. Zay nge notakiny. Raha misy zany miresaka am'izao fotoana zao adin'olona roa sy sisa, zany hoe ny tena marina de zao mba te hitady lalaka hivoahany eo anelanelan'ilay fifanandrinana ara-politika zany ny olona mivoy an'izany, fa na le izy mivoy troisième voie raha tsy fantany akory neny zany, tsy hoe nouvelle pratique politique zany, tsy zany le izy efa samy nametraka daholo ny fomba fanaovana politika araky ny tokony ho izy. Zany nge ny nametrahana n'lay hoe lalàna amin'ny fiain'ny antoko politika, zany ny ametrahana n'le statut de l'opposition, zany no ametrahana n'lay septième vice eo anivon'ny assemblée nationale, zany sy ny débat rehefa manao ny rapport d'activité ny gouvernemanta eo anatin'ny assemblée nationale, na ihany ko mitondra ny question réponse, de manana andraikitra an'izany ny solomamoaka mpanohatra. Zany rehetrarehetra zany zany efa amin'ny endrika fanatsarana ny fomba fanaovana politika ho an'ny eto Madagasikara. Fa fijeriko azy de hoe ahoana no ahafahanay mivoaka
eo anelanelany le olona anankiroa de mivoahevitra anankiray de nanandrana moa le olona fa tsy mipasy le izy raha mipasy manko loha izy zany de zao voarainy vahoaka le izy a de napetraky ny tompona andraikitra izy moa ny tompona andraikitra ny tompon-draharaha ny vahoaka malagasy ho amin'ny andraikitra sahaza azy le olona mivoy am'zany lalana fahatelo zany na troisième voie fa tsy mipasy le izy dikan'izay zany ny tena tadiavin'le vahoaka de zao restauration an'lay démocratie fanajana n'lay liberté d'expression liberté en réunion de circuler zany eny na mifanajana n'le zoan'le olona mba hiresaka ara-dalàna ary inona ny nanenjehana Sarkozy resaka écoute zany nge zao manahirany eto Madagasikara raha vao mitelefôny ianao zany zao eto Madagasikara de tonga de tapaholoha fa sao de anina fa sao de misy mena ahoana lasa tsy le zoan'le olombelona ny voatohitohina io na tonga ny Sarkozy tena miravaka am'le bracelet électronique mety aminy satria anisany nanampy tamin'ny fanonganam-panjakana 2009 le rangaha iny tsy maintsy mizaka an'zay azony zakainy zany rehefa namafirivotra tsy maintsy mijinja tajo io ho am'zany tsy hoe faly mifahavoazany akory fa teteny fotsiny hoe nitsabaka lalina tamin'ny raha Madagasikara ary mampitondra mangidy ny zava-misy eto Madagasikara le rangaha iny ka iverenako le adevitra ny amin'ny hoe misy zo be da be zany sy misy fepetraraky ny lalàna mbola sy tafapetraka araky ny tokony izy zay le divana zay le adevitra fa tsy hoe maikisongonako am'reto zava-misy reto de mivoy hevitra vaovao tsy tsisy maharatsy ny fivozana hevitra vaovao koa ny fa hoe ngamba mbola tsy mahasolo tena am'izay ary la preuve zany ane ny voka-pifidianana tsy haiko asa fahafiry le olona mivoy an'zany ngambany efa nisy nanandrana ene zany teo aloha tsy te hiteny karazan'olona tany amin'ny élection présidentielle 2013 nisy mivoy an'zany hoe zay ny tena troisième voie nisy nanandrana koa zany taty aorina zay koa tena mitondra hevi-baovao zay de nanao karazana vondrona toko politika maromaro nitambatra mihitsiny fa tsy nandeha lavitra lizy fa raha mbola tsy tafapetraka ho afa potika isan'andro san'andro ny demokrasia tsy misy ny fahalalana tsy voaja ny zololombelona ary tsy tateraka araky ny tokony izy ny fanajana ny maha olona de hoy amitsika hoe tsy mandaitra ny fivoizana hevi-baovao fa mandeha foana zany ady zany ary zay no an'ny tena mba mahafinaritra ny Filomarika Ravalomanana tena na eo aza ny taonany na eo aza ny mety ho fandrabirabiana samy hafa sy mety ho endrika fanaratsiana azy de mbola mijoro foana ny Filomarika Ravalomanana fa raha nyteo moa aza ny Filomarika Ravalomanana de tena anisany mametraka mihitsy hoe zay tena manao ny ezaka isan'andro san'andro indrindra makany mivaoaka fa anjara mivaoaka sy ny heriveri-pirenena le izy zay le nyresahako tamin'ny omaly izy zay hoe tsy raharaha any antokotimana fanoherana reto zao zava-misy zao fa raharaham-bahoaka mihitsy raharahan'ny heriveri-pirenena rehetra mihitsy ary tena tsara fipetraka mihitsy iny antso nataon'Andriamatoa Marika Ravalomanana iny efa nasomarina tsidika teo ihany makasika ny resaka ero Madagasikara ny zava-misy ihany koa tamin'ity taona ity fanira zafy manantany ny karazana hoe fisisiatsika niara-ny asa tamin'ny Emirates be ny zavatra ady hevitra nandeha tao anatin'ireny zavatra mitranga ireny tonga hatramin'ny resaka hoe misy karazana nosakaty anaovana karazana fifanarahana na contrat de bail amin'izao fotoana izao miteraka olana maro samihafa mba hiasana mpandraraha arabo ananganana hotely sy seranam-piaramanidina ho anao manokana mpamakafaka raharam-pirenenanao ahoana fahitanao an'izany rehetrarehetra zany hoe inona ny mety ho tombontsoa any Madagasikara ao anatin'izay inona ihany koa no mety ho lafy ratsiny zay rehetrarehetra zay voalohany aloha ny zavatra nyresaka teo efa elany le mpitondra fanjakana no tsy mazoto amin'ny fiara-miasa am'ireo bailleurs traditionnel atsika efa nyteny an'izany ny mpanao politika zay lasa mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao hoe raha mbola miaraka am'ireo tsika de na 10, 20, 30, 50 taona tsika de antra foana fa tsy afa-miala tsy fantany nefa lay inona moa zany lay principe tsy fantan'lay valeur mbola iainana tsy mbola manana n'lay tena hoe hery izy ahafana zany misitaka am'ireo bailleurs traditionnel reo iny moa anjarany iny
izy miengagé an'izay zany tamin'izay zavatra nambara zay satria ny am'izao fotoan'izao ara de lasa ohatriny hoe tena mbola anaovana référence foana le banque mondiale tena mbola hirahiraina foana rehefa misy enveloppe zany na fifanarahana fanaovan-tsony azotsika zany a miaraka am'ireo institution reo zany na FMI na banque mondiale na ny sampan'ireo ny IDA ohatra na sahala am'zany fa tiako resana am'izay de zao izy hoe ny lafiny zavatra tahaka an'izany a Germain Menjanahary a de mila fahamatorana be no fomba fanehoan-kevitra zany de reo koa olona misaina tsara reo a ny information économique an'ny firenenao isan'andro isan'andro eo an-tanan'ireo olon'ireo misy maso ivo maro be eto Madagasikara ary mifandray am'ireo ary manana ny solotena miasa simonina eto amintsika ianao a zay fanapahan-kevitra raisinao ara-ekonomika sy ara-politika dia saika amin'ny akapobeany eo ambany mason'ireo maso ivosy ireo azo lazaina fa solotenany miasa simonina eto Madagasikara zany de mahazo mitatitra ireo olon'ireo rehefa mahazo mitatitra ireo olon'ireo de mandray fanapahan-kevitra am'izay mifanandrify am'izay zavatra heveriny fa hoe mety sa tsy mety de zavatra raisin'ity zany ina zany zavatra tiako tenenina am'izay tsy afa-miala aloha zany le fitondram-panjakana satria reo ny efa mpiara-miasa amintsika ary voafatotra amina lafiny trosa marobe tsika sy fifanaraha-mpiara-miasa marobe zany adevitra hafa iny fa zao mitady irika tsy kelikely le fitondram-panjakana occidentaux reo fa zao mandeha izy aty amin'le Europe de l'Est ndray zany ary am'ty tatsinanana mialatsina raha miteny any amin'ny popovy zany mandavakany de manahirana indray ny fiarahamonina any manoloana n'lay safidy efa niraisina am'lay miaraka am'reto occidentaux reto zany angeny nanahirana antsika tamin'le fandraisana fanapahan-kevitra Germain Menjanahary mikasika indrindra ny hoe hanameloka any Russie i Madagasikara momba ny ady tany Ukraine sahirantsika ary voaterina nasoty ministra mihitsy taty aorina tamin'ny fanapahan-kevitra nyraisintsika satria lasa misababaka tsika alafoa tsika te hiteny ny souveraineté tsika fiandrianitsika nefa amin'ny lafiny ray tsika voafatotry ny fifanaraha-mpiara-miasa am'reto pays occidentaux reto de voateritsika zany mandeha misababaka kely mandeha any amin'ny Europe de l'Est antsika fa tsy afaka tsika satria manana problème ngeza be ihany koa lay Rosiana raha zay ny tiako tenenina aminy manoloana le ady any Ukraine sy manoloana any reto Europeana sy ny Amerikana reto de lasa mandehandeha tsikelikely ndray makany am'lay firenena sinoa sy makany an'le pays arabo ndray le fitondram-panjakana am'izao fotoan'izao inona ny antony mahatonga an'izany rehetrarehetra mitady tena lalana sy ahafahana mamatsy vola am'le asa zay fampanantenana maro be nataony teto amin'ny Madagasikara satria tsy vitany famatsim-bola iraisam-pirenena itsony lay mahazatra amin'ny mamatsy an'ireo karazana tetikasa ary reo raha mametraka fepetra hoe tsy possible aminareo zany izao no mifanarahantsika ny volany eta malagasy ny RPI ny ressource propre ohatra atao anaty tsy mahavita an'izany tsika koa mbola vesarany dety maro be mahavesatra be nge nitrosatsika amina milliard de dollars maro be nitrosatsika de lasa zany mitady irika zany ohatra voaterina andeha tany any Egypte any tsika samy Creta no resy lahatra nanao an'le autoroute zay zany zava-misy iza no anao an'le tanamasoandro arabo iza no anao amina resaka hôtellerie ngeza be eto Madagasikara iza nanao am'le karazana parka ngeza be zay hampidirana an'ireo karazana liona zebra elefanta sisisy eto Madagasikara iza no amatsy amina fotodrafitrasa hafa mihitsy eto Madagasikara zay voizan'lay mpitondra fanjakana misy am'izao fotoan'izao satria voafetra ny ahafahany manetsika am'izay mety loharam-bola miaraka am'ireo bailleur traditionnel zany de tsy gaga zany tsika raha ohatra ka hoe mandeha any am'kely maso tsy gaga tsika zany raha hoe mandeha tsy indraindray makany amin'ny popovy any tsy gaga tsika indraindray raha ohatra ka mandeha makany an'ireo pays arabo de iny hitatsika iny Emirates tonga teto ny zavatra manahirana amin'iny ndeha atao hoe mitady lalana zany le fitondram-panjakana zany raha ohatra ka rendrika ny Airmad sy ny Madagascar Airlines zany nahagaga le olona nitatana atao am'le Madagascar Airlines ihany no mametsiny am'le vahiny zay napetraky ry zareo teo zany nge zavatra mahagaga sy mahavariny zany
potika tanteraka le kompania atsika zay tena tokony mametraka n'lay fiandrianan'le firenena koa mifananina kompania ireny za moa za mbola ady hevitra hafa ndray koa zany za nge nijoroany ty tandrazana rehetra am'izao fotoana zao hoe potika le firenena fa zao mahavarina raha ohatra ka nienjehana zany le famille marakaravalomanana taty amin'ny taona 7-4 ary nisy ny fanonganam-panjakana 7-4 hoe mampifangaro ny raharaham-pianakaviana ny orinasa sy ny raharaham-pirenena de inona zany no antony nampidirina le zanak'le filohan'ny repoblika amina adevitra ambony be tahaka izany marina fa mba mety hoe efa mba manosika tsy kelikely anjanany mba ho relève tsisy maratra zany a ka izy nge no mivoy an'izany matetika ny antony nangalako an'lay resaka nationalité frantsay a am'le naturalisation izy izy de zao mba mitsinjony zanaka ao fa tsisy raha aman-dreny tsy mitsinjony avy ny zanany zany satria mampiana-janaka izy de mbola miporofony faharoa indray a de anisany lola arana mihitsy manao ny négociation sy ny sisa am'le Emirates zany de inona zany le izy eo anaty an'izany rehetrarehetra zany inona zany satria eto tsika manana ministre en transport oa ka zay indrindra ary tsy vitan'zany a io secteur amina resaka transport aérien io a de tena misy manam-pahaizana am'zany teto Madagasikara manao ny fifampirarahana rehetrarehetra inona zany mahasamihafa an'lay fisin'ny vol ny Air France ny fisin'ny Air Austral ny fisin'ny Air Mauritius ny Kenya Airways sy ny sisa de fisin'ny ty Emirates ty raha vol direct amin'iny izy manao escale ny Seychelles ohatra ohatra iny na ny sarany firenena malagasy ny tsy maintsy mandeha manidina ary inona ny intérêt économique atsika zava-misy aloha zany am'izao fotoana zao zany ary anisany tena nabe adevitra ty hoe betsaka ny fanondranana areny ary voatonontonona tam'zany matetika rehefa miresaka Dubai zany Dubai moa zany a dia tanàna kely any am'le Émirats Arabes Unis zany Abu Dhabi ny tena renivohitra fa anisan'lay firenena namboarina tsy hoe firenena misy ary tanàna namboarina zany Dubai a de rehefa namboarina Dubai a de anisan'ny tena fohy be ny fifanakalozana ara-barotra matanjaka ho an'ny mpanao a ny resaka business zany de ny tena matanjaka moa zany ho an'ny Madagasikara mivezivezena de ny resaka volamena ary voafarany teo ary nge misy 350 clan ndray saika anokasainy sasany fa voasakana teny amin'ny seranam-piaramanidina moa zany de lasa misy aia maro be hoe inona no antony zany nge eo anatry amin'ny fitantanandrara-panjakana manahirany ny any adevitra ko za tsy miresaka ny am'le hoe manosika tsy kelikely amin'ny zanany makany amin'ny fandrarana tsisy olana zany a tsisy olana mihitsy zany satria mba mampianatra zany hoe mba ohatran'izao ny monde ny business zany fa hoe misy programme mpanjakana misy zava-panjakana ty a de misy fampidiran'le fianakaviana sy ny zany kao de inona no mety ho fifamatorana sy mety ho tombotsoa ao anatin'zany a zavatra rehetrarehetra zany de zay anefa anisany nanenjehana n'le fanjakana teo aloha ka nanonganana an'le fanjakana teo aloha le fifampidipidiran'ny zavatra ty tsy mety de zao nefa misy zavatra mifampidipiditra fa resadresahana zany nge zao le manahirina am'le raharaham-pirenena zay manomenjanary ka hoy za hoe za zany a nanandrana le fitondrana Airbus tsy tafavoaka le Airbus aiza zao le Airbus ATR kelitsika nisy efatra zao teo firy mba miasa asa roa am're roa ara zany zao firy ny tena miasa ara-dalàna tsika tsy mahavita manao lancouré ato anatiny ato mba vitatsika tsy mahavita an'le volona lavabe tsontsika de ohatrany hoe Messi mihitsy nampidirina Madagasikara Airlines de mila manafatsika Embraer aiza le izy zany zao de zao ndray tonga le inona ny tena hanavotana an'lay Airmad na Madagasikara Airlines manao compression mampiena piasa tena enandray mipiasa fa na izanona zany a tsy nitondra nininona l'izy ohatrany hoe mahita zavatra fotsiny tsika kitaitaitra de ohatrany hoe effet d'annonce arantiranty ohatran'le jiro aderadera ihany izy re moa zany zavatra mahavarina sy mahagaga mihitsy hoe tsy maintsy ny filohan'ny repoblika ve no manao fitokanana fampiretana jiro tsy maintsy ve misy PDS ane eo hoe nomena vonjimaiky le PDS eto an-tanàna Antananarivo le zavatra natao ery Ambohijatovo afaka ataon'le PDS zany
ohatra ny zavatra mahavariana ohatrohatran'izany izy mainka mila mampiseho misy zavatra miainga eto tanàna fa rehefa avy eo iny tsy mandeha lavitra koa no fiantraikan'iny na ara-toekarena na eo amin'ny lafiny ara-tsosialy n'lay avaoaka malagasy. Eo am'izay indrindra hoe andraikitry ny filohan'ny repoblika eto amin'ny tany sy ny firenena Fanir'Azafy Manantany hoe inona ny tena fahitanao le andraikitra raisin'ny filohan'ny repoblika zany raha par rapport am'izao fiainan'ny malagasy zao hoe miakatra ny tany fahantrana jerena ny orinasam-panjakana saika mitotongana avokoa ny Madagascar Airlines io efa hitantsika io ihany koa ny Jirama zany am'izao fotoan'izao iarahantsika mahita ny orinasa Sirama sy ny Secren sy ny maro samihafa iarahantsika mahita avokoa zany fahampotehany zany le andraikitra sy ny importance na filohan'ny repoblika mihitsy raha izao zavatra mitranga eto firenentsika zao. Za aloha zany tsy ngamba tsy verenako tsony hoe potika daholo ny orinasam-panjakana rehetra ary nisongadiny zany sy hitany rehetra zany hatram'izao nge mbola miezaka takiny zony ny FCE zao efa ohatran'ny efa mba nahita tamin'ny filakevitra ministra hoe efa mba honerana tsikelikely zany ny mpiasa ny lalamby fianakatsoko testa zany fa mbola misy mitakiny zony marobe am'izao fotoan'izao zany ho an'ireo hoe natsaratra tamin'ny asany ho an'ireo voatery nametra-pialana tamin'ny asany ho an'ireo voatery noroahana ho an'ireo nalefa ho chômage technique sy ny sisy misy voambolana marobe moa zany le izy fa arakaraka reny fipetrany raisiny reny ny tokony ho endriky le fanonerana zany omena an'ireo mpiasa am'ireo ka za zany tsy miresaka tsony amin'ny resaka hoe orinasam-panjakana raha miresaka an'izany manko be da be ny adevitra croma secreny sy ny sisa fa ozy fotsiny hoe ny zavatra hita am'izao fotoan'izao zany dia mahita endrika ko tompona andraiky mpanjakana miezaka ny iseho foana mba ho hita foana zany etsero zay nge le niteneniko teo hoe tsy hitako mihitsy hoe maninona ny filohan'ny repoblika ny tsy maintsy nandeha tamin'le fizarana an'le vatsitsinjo teny amin'ny collégium sa inona moa zany ren'le hoe vary tamigony sy ny sisa reny zany tokony ho vitan'ny gouverneur ny zany ohatra na rehefa alala mety tsy manao ny gouverneur zany de misy ministre mimponiny eo tokony vitana amin'ny ministre mimponiny zany amina resaka vatsitsinjo amina resaka tsimbona zao tery amikanja amin'ny makeo ohatra zany fa maninona ny tsy maintsy nefa zavatra tandrifiny ministera mimponiny zany zavatra resako zany mandrehatra jiro teny Ambojatova mahagaga sy ny anina hoe tsy maintsy miseho foana le tompona andraiky mpanjakana fitokanana miami sy ny sisa tamin'ity taon'ity daholo koa zany maninona ny tsy maintsy hoe iseho fa ny zavatra andrasany rehetra zany de hoe tsotra fotsiny aiza no vahaolana ho an'ny resaka barazy hydrolika ho an'ny eto Madagasikara ohatra zany raha tsy maintsy anao barazy atsika zany zao ny andrasana an'le filohan'ny repoblika de mijery am'ireo toerana ahafahana zany mametraka an'izay sy mijery mivezivezy manenina zao tolo zao mihitsy ny am'izay mety hahafahana mandresy lahatra am'ireo mpiara-miombonantoka mba ary zay ny averiko fa hoe tokony atao maika zany am'izao fotoan'izao mba hanavotana am'le resaka herinaratra ohatra zany de hoe ahoana no ahafahana mamokatra aingana zany an'lay resaka jiro tsy miena ngeny rano any mandraky zany zao ny tokony isana sainy miena ny rano any andekaleky marina hoe mamboly azy ohatrareo sy sisa ohatrohatran'izany fa iny mbola afaka firy taona le azy vo anany tsisy maharatsy an'izany fa mivahaolana maika zany tady avitsika am'izao fotoan'izao zany hoe aiza daholo aloha ny misy rian-drano rehetrarehetra ary rehefa hita ny teknisiana malagasy zany ny averiko fa asana filohan'ny repoblika zany ny amin'ny hoe io ny olana ara ekonomika eto Madagasikara amina resaka voly fanondrana mitsafajafa mihitsy ny tontolo ny lavany maison de lavaligne ve ny atsanganao mbola mametraka prix plancher ve anao ahoana ny fahalalan'le asa ahoana ny tontolo ny resaka ledisy manahoana ny cacao manahoana ny resaka kafe manahoana ny dipoavre manahoana ny girofle sy ny sisa zany ny vola be ary anisany manatsara ny tontolo ara-toekarena vao omaly ahako no ny resaka tamina teknisianina tamin'ny andro na fanjakana teo aloha zay sy fotoana tao amin'ny ministera mivarotra le teknisianina fa ninambarany de zao amanjatony tapitra isa dollara faniry ny vola nampidirinay
tamin'ny vany tao amin'ny ministera mivarotra tamin'ny fotoan'andro ny tantananay fa am'izao fotoana zao viviny de viviny de viviny vany fotsiny zany natanjaka tamin'ny ledsi Madagasikara zao moa zany tsika volana desambra zao tsisy zay tsy mikaikaika hoe ahoana tsy tavoaka le vokatra ledsi na ny mba hoanina atao anatiny fotsiny ary sahirana de mety isy iteny ka io nge vokatry ny tontolo iainana io ka io nge vokatry ny resaka toetrandro io fa tsisy idirina eny tompoko zay nge ny ilainanao mpitondra tsy hitady excuse ianao na hitady resaka fanliana andraikitra ianao fa hoe inona zany no andraikitra tandrify ianao zany ny everiko fasana filohan'ny repoblika efa fantatra fa matanjaka be ny resaka fahasamban'ny tontolo iainana ary raha misy vola amina projet tena miodina indrindra eto ambony tany akoatry ny resaka fahasalamana dia ny resaka projet na tontolo iainana mivory foana zany tsika amina conférence any ivelany am'le COP 20 21 22 23 tsy haiko COP 29 fa inona ny fepetra fa tsy tavandra volo tsika hoe tokony misy vola azo tsika momba ny fahasamban'ny tontolo iainana amina carbone sy ny sisa sy ny couche d'ozone de hitavandry tsika hoe manana assurance tokony ho azo zay amin'ny firenenay amina resaka ohatran'izao eny tsara satria mety ho droit tsika zany sy mba ny tontolo iainana te amiko ty atsika fa inona no ataotsika fepetra maro samihafa de io midona amin'ny poto le izy lasa miresaka lavadrano ny conseil des ministres zange navita lavadrano telo zay de hitovy amina olona anankiray nampandraraha kely vitsivitsy manao forage ve ny fitondram-panjakana lasa miresaka ana ohatry ny hoe inona moa zany inona opérationnel na rano ohatry ny mametraka am'letry ny inona na intervention tamin'ny Covid-19 le centre opérationnel de lasa mandefa camion sy bombona kely ery de no ohatran'izao tsika tataingitra eo de mandray fanapaha-kevitra ohatry zany fa ny any everiko de hoe misy tompona andraiky mpanjakana lehibe le filohan'ny repoblika andresana zany dia manana projet goavambe mihitsiny ahoana zany zao ny sauvenao anandrano tapahana ritra so de mba tokony mba hoalalinina ary aloha ahoana ny sauventsika ny kopa ahoana ny sauventsika amin'ny mandroseza ahoana ny sauventsika na telomita ahoana ny sauventsika amin'ny mandraka zany ny adevitra goavambe zany ahoana ny omanantsika raha avy ny orana ny afahantsika mikajany le rano be misy bassin de rétention matanjaka be amin'ny mandraka sy ny sisany ahoana ny tokony hitazomana an'ireny rano reny zay nge le tsy fahaizany sasany am'le hoe ny teny ny filora valomanina hoe dame tamin'ny fotoanany de misy an'izany anga dictionnaire vaovao zany dictionnaire vaovao tena misy le izy io vao tonga samy tonga saina daholo hoe marina ny teny filomarika ravalomanina tena ilaina ny fametrahana an'le dame fa zao zany efa tsy adevitra tsony tsy nahaizan'le olona n'zany dame zany tamin'ny fotoanandro fa amiko ny adevitra de hoe sao de tokony apetraka le dame satria ho avy ny orana tsy maintsy ho latsaka io tsy misy koa zany pluie artificielle zany fa provocation misy provoquena le pluie ary zareo efa nandefa orana nisy kotroka nisy tselatra de nanao fofoko de nemotra ny cyclone eno fa tsy maintsy ho avy ny orana tsika nge vampotona fahavaratra zao hoe zany amiko ny adevitra goavambe fa tsy hoe ty le lela vola de ndeha hizara kely an'ity de ametraka pekazy eroan'le autoroute sy ny sisa de ny anao an'ity de aprehitra jiro sy ny sisa ohatrohatran'izany tsy haiko le izy tsy fantako le izy hoe tsapan'le tompona andraikitra ve ny zavatra maika miandry sy andrasan'ny vahoaka aminy asa goavambe zany manoloana ny zava-misy sy ny fahampitean'ny firenena am'izao fotoana zao ny everiko fa asana tompona andraiky mpanjakana de zao tsy mandeha rery koa le fahefana mpanantanteraka zany mieritreritra hoe tokony ary ilahatra foana am'izay fanapaha-kevitra raisina sy fandehanana tao laya filohan'ny repoblika sy ny prime ministre fa gaga ihany ohatrany tsy mahita prime ministre lehibe any gouvernemanta indraindray miara-dalina am'le filohan'ny repoblika na ihany ko fa raha varatsiny hoa misy tokony ho vita amin'ny prime ministre lehibe any gouvernement chef de l'administration nge PM dikan'izay zao administration manao dysfonctionnement maro be zao tena hoe tsy araky n'lay tena firindrany tokony ho izy zao dia misy zavatra be da be zany ao ambony ao tsy milamina zany lecture tsotsotra ania zany
jaranjareo mandinika zany fa raha jerevantsika de zay no tokony izy tokony asa tsy saina zany amina resaka projet goavambe zay olana misy am'izao fotoana zao fa tsy lany andro zany amina resaka fisesehoana kely satria lasa manimo zany manao an'lay diversion politique aloha izy indraindray lasa misy ohatrany hoe te ampiseho am'lay hoe mamany olana rehetra ara-politika raha ohatra ka lizy ka raisina hoe olana ara-politika le zava-misy ara-pifidianana sisy manana ny vondrona toko manohana azy le filohan'ny repoblika misy mpitatana le irimara na le mapara de reny ny tokony meny andraikitra mamany olana ara-politika misy be da be eo miara-dalana aminy zany fa tsy voatery le filohan'ny repoblika daoly mamany olona ara-politika manao ny fisehoana etsero mba ahafahana zany mety hoe endrika famonoana afo fandaminana n'lay sainy vaoka sy ny sisa zany daoly ngezo zava-misy zao e Germaine menjanary malona zay olana rehetrarehetra zany zavatra tsikatra ihany koa faniry de ohatrany hoe miala olana foana ny filohan'ny repoblika rehefa miresaka raha miresaka olany ranotsika na ny jiro de efa tamin'ny fitondrana tany aloha no tsy nisy nanova tsy nisy ny kojakoja de tsika ty amin'ny taona anina no miantraiky an'le izy tam'le farany teo moa zany de voalaza fa nambarany mihitsy fa hoe ireo miteraka tsy manambady no isan'ny mampahantra nyty firenenay ity zany rehetrarehetra zany ohatrany hoe malasa saina avokoa fanira zafy manantany fa hoanao ahoana ny fahitanao an'zay hoe inona mety antony mahatonga ny filohan'ny repoblika miseho tsy ho tompona andraikitra amina zavatra tahaka an'izany fa miala olana foana zavatra fara no hitatsika am'izao fotoana zao championne industrie izy teo aloha de zao ndray izy anisan'ny hoe mpitarika mahay zay indrindra eto Madagasikara eto aty Afrika eny ny aloha zany tsetsatsiaritra fotsiny mba niezaka ihany mba mikarikaroka etsero misy agence marobe any ivelany any resaka manao consultant sy ohatrohatran' zany manao communication ihany koa miady hevitra amina zavatra ohatran'zany donc tsy reny zany mora hita kely reny raha te andeha zao i Germain de azo ketrehana agence zany ahoana no mpiakatra ny lanjany Germain zany eo amin'ny sehatry raisam-pirenena inona ny zavatra mety hanosehana ny Germain sisy ohatran'zany bref zany fotsiny zany fa tiako tenenina zany de hoe ny mety hoe fanoliana andraikitra na sahala am'zany le izy fahitako azy sarotra be teo anatrehan'ny fampanantenana nataony la hiaiky le fahadisoana sarotra be teo anatrehan'lay mety hoe efa fomba fijery manokana kanefa tsy izay le zava-misy izy mieritreritra hoe tena ho tazaniny zao tontolo zao tsika ty amintsika mason'zao tontolo zao izy mieritreritra hoe tena hanana fodrafitra sagoavany tsika ty Afrika izy mieritreritra hoe tsika ny tena dragon ty amin'ny Océan Indien izy mieritreritra hoe itsika ny tena anisan'ireo firenena tena hametraka ny tena tanjatsika tsisy maharatsy an'zany fa tsy tanteraka araky ny tokony izy le izy zavatra afara no mifanohatra am'izay laza Madagasikara ratsy no hitatsika firenena mpanao kolokolo firenena faran'zay mahantra indrindra firenena faran'zay maloto indrindra firenena faran'zay tena feno fako indrindra zany mampalaza an'le Madagasikara am'izao fotoana zao de tsy voafely izy zay le firindrany fitantanana an'le firenena le gouvernance mihitsiny zany tsy mirindra eo am'le sampanatanteraka fa raha mirindra le gouvernance dikan'izay miasa tsara ny eo anivon'ny présidence maraka tsara ny information zany ny président république dikan'izay na information politique na information économique na socio-économique na inona ary tena miasa tsara tsakany sandavany koa le gouvernement zay tarihan'le premier ministre tsisy misalovana andraikitra tsisy mifamingana ary tafapetraka araky ny tokony izy daholo reo fampanantena raha miteny zao ametraka secrétariat d'état de tafapetraka ve zany le secrétariat d'état tamin'ity taona ity ho tapotra ihany zany ny volana décembre 2024 firy ny secrétaire d'état secrétaire d'état nytendrena de firy ny nampanantenaina de inona daholo ny asan'ireo de vokatrinona ny efa meny lay nytendrena zany zao fantanina mipetraka zany fa matoa zao zavatra eo hitatsika
de vokatry ny tsy firindran'ny asa ny mpanantanteraka zany rehetrarehetra zany satria raha miasa ny mpanantanteraka zany de zao aingana kokoa ny vokatra tonga any am'le sehatra samihafa endrasana vokatra fa ny tena handrasana vokatra hisy fiantraikany tsara de tonga any am'ny vahoaka fa le vahoaka nefa manitra le vahoaka nefa reraka tena tsy hitako tsony ny entana ilazaina am'le vahoaka ilazana le vahoaka malagasy am'izao fotoana zao potika tanteraka mihitsy ny fiainam-bahoaka am'izao fotoana zao de inona zany sisa ka zay le natiora n'le filohan'ny repoblika zay le toetrany izy tsy afaky ny aika izy sarotra aminy le iaika fa isak'izay voambolana problemana rano tsy nysoloana le fantsona amina kilometatra maro be problemana rano namokatra 300,000 mètres cubetsika zao fotsiny miolana tam'izay tsisy ny fitsinjovana problemana jiro varinanana ohatran'zao sy ny sisany karazany de mipiasa koa bedy asadiniko loha misy andraikitry mipiasa ihany le izy fa izy nefa nanendry an'le olona tao ka nahatonga n'le mpiasa nanodikodina ary mitsoka mbola anaovana vide recherche am'izao fotoana zao aiza ry vonjy-andriamanga aiza ry rivo raha daniel firy mbola midoboka ny mipiasa ny jirama izy any nanendry an'ireo nefa safady tsy mifanoherana tsy ny timma fa ny fitonam-panjakana dia zay marina fa mibedin'ny mpiasa misy manao folaitra tokoa aho amina resaka solika amina resaka fitaovana fa zao olona everina fa natokisana angeny napetraka tao ka raha ohatra zany misy manao zavatra hafa zany de zao ekipa ihany reo tsy azo ailika any amin'ny hafa zay le zava-misy raha misy mifahampitehana ohatra amin'ny aniermady de afaka mitady fotsiny tsika zavatra tsy sarotra any tadiavina fotsiny ny situation ny armady taty amin'ny avant 2009 de mamoaka an'izany tsy mila mitady zavatra sarotro zany avoaka fotsiny ny bilan rehetrarehetra tao jirama zao nanana zany zavatra azotsika resany fa nanino reo rehetrarehetra eo mipotika de zay le tiako tenenina hoe sarotra ny iaika kanefa tsy azo ny rehetrarehetra ho ditsita dia anisan'ny tompona andraikitra ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao zareo manana fahefana hamoaka papier A4 hanao fitomboka menamena hanendry olona amin'ny conseil des ministres zareo manana fahefana hanaisotra olona amin'ny conseil des ministres zareo manana fahefana amin'ny fomba fampiasana ny volam-panjakana zareo manana fahefana amin'ny fomba fandefasana iraka mitady mpiara miombonantsika sy mpiara miasa hanarina n'le ny olona asa-panjakana potika sy ny sisy reny ny fahefana rehetra zany de eo am-pelantanany le fitondram-panjakana ka raha misy ny tsy fahombiazana any am'ilay tompon'ny fahefana no miresaka fa tsy any am'le olona efa tsy manana fahefana tsony zay zany ny antom-pisiny ny mpitondra fanjakana ihany ko iassume aloha ny responsabilité hanaiky ny continuité de l'état ary fahatelo goavambe de zao hanana vision manoloana an'ireo zavatra faheverina fa andala pampitena na misy ny fahasimbana tahaka ny zavatra hitantsika am'izao fotoana zao faniry mahantra ny malagasy sahirana ny vahoaka malagasy inona ny tokony andraikitra ho raisy ny olo-pirenena toy an'le resaka nataoko tamin'ny afaka omaly any io hoe za zany de zao miantso foana ako hoe raha vao mitoetra foana tsika vahoaka tsy mety raha vao mitoetra ho vahoaka foana tsika tsy mety fa aleo tsika mitoetra ho olo-pirenena olo-pirenena mandray andraikitra citoyen responsable fa raha vao mitoetra foana tsika hoe zay vahoaka de ny ao anatin'ny saina zany avy hatrany de hoe bon tsy mpanapa-kevitra zay tsy tompon'ny fanapa-kevitra zay ary tsy afaka mandiniky zahay ary natao hiandry fitserana sy fangorahana fotsiny zahay dia natao zay ho ampitahorona sy ampirorona le vahoaka nge ny tompon-draha ray le vahoaka ny tompo-pahefana le vahoaka zany ny tokony masika amin'ny mpitondra fanjakana zay nampindra amin'ny fahefana fa le vahoaka indray ny lasa matahotra n'le mpitondra le vahoaka indray ny lasa priatona raha tsy miasa le vahoaka tsy misy vola hahafahan'lay mpitondra mandray karama sy mandray ny tombontsoa zay sitrana raha tsy miasa le vahoaka tsy misy etra hahafahana hivezivezeny izy ireo raha madagasikara sy any ampitan'ny ranomasina
ary rehefa mivoaka ny ampitan-dranomasina reo olona zay a karamainy vahoaka reo de mbola misy aindamin'ny te ary am vola vahiny a no raisin'izy ireo vezivezy any ivelany kanefa le vahoaka lasa matahotra n'le fahefany de za zany no tiako tenena o zay hoe raha ohatra ka mampatahotra be mitoetra ao anatin'le vahoaka de aleoa tena makatoerany ny olo-pirenena mihitsy isika ny olo-pirenena de zao tompon'andraikitra afaka mijoro afaka mandoda tabatra afaka miteny afaka mikaroka ny lalàna hiarovany marina ananana ary mba masika hamilay olona nampindrano my fahefana zay zany ny atao hoe mahasamy hafa ny olo-pirenena sy mivahoaka mifandriko zany ho an'ny taona 520 de olo-pirenena tompon'andraikitra ny vahoaka malagasy ary de tena hosa handray andraikitra tandrifiasa tsy anjakany fandrebirebena ara-politika antsony a ka hahazovahana ny endriky ny fanakona maso sy zay mety ho fanodinan-dresaka tsy hahazovahana sy hahazo faka ntsony amin'ny isa tokantranontsika izany endriky ny fahampedina sy ny fanasaratsarahana ny vahoaka samy vahoaka izany mba hanalavitra any olo-pirenena tompon'andraikitra ho amin'ny 520 io mba fandrimfanindra zafy manatany de tena mba hisy olo-pirenena sarotiny amin'ny firenena sarotiny amin'ny tanindrazany amin'ny taniny malahelo manko rehefa nresaka ianao hoe nosy sakaty mandeha koa nyresaka hoe mitsy hoe anjajavy ary feno nosy amanjato ny nosy eto Madagasikara zany ngeny ny ilaina amin'ny tandro filaminany hiaron'ny nosytsika tsy mbola tanteraka ny fiandrianam-pirenena sy ny fahaleovan-tena-pirenena raha ohatra ka mbola misy ahapahany am'ireo taniny malagasy mbola tsy tavaverina any aminy na koa nalain'ny mpandroba teo an-tanany manana an'le tany be tsika le grand île Madagasikara fa misy am'ireo nosy miparitaka mbola tsy tavaverina eo antsika dikan'izay mbola tsy ampy ny fiandrianana sy ny fahaleovan-tena zao misy am'ireo maromaro resadresany etsereo efa mialasa tsy kelikely gaga ianao mahita amina document samihafa hoe misy mivarotra ny ary sy ny sisa de malahelo ihany ianao zany ny amoazana ny tena hoe mila olo-pirenena mandray andraikitra sarotiny amin'ny taniny sarotiny amin'ny arenany sarotiny indrindraindrindra amin'ny sotoavina sy ny kolotsainany sy ny maha izy azy ny malagasy zany de maniry an'zany zany tsika ho amin'ny taona 520 mitsidika io zay mainy menjanahary eny asy tapitra ny fandraratsika mankasitraka anona nanaraka izany hatramin'ny farany mankasitraka ny fanira zafy manantany ihany keo nanaiky ny resadresaka taniko teto nitondra fanazavana nitondra faneho-kevitra nitondra famakafakana manoloana ny raharam-pirenetsika tamin'ny ity taona 420 sy 20 ity afaka andro vitsivitsy de higadona ny taona vao 520 sy 20 mazava ny afatry ny namatsika fanira zafy manantany teo moa zany a hoe mila olo-pirenena mijoro Madagasikara ary antenaina nisiny zany ho an'ny taona 520 sy 20 ho avy io mametraka ny soava tsara veloma tompoko tatitra nofinofy no isy amin'ny farantaona raha ny fomba fijery ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana ho ny profesora Jonara Tsimbazavy raha naneho ny heviny manoloana ny raharam-pirenena tsy atao mahagaga satria samy manana ny fomba fijery ny rehetra ho izy tsy maintsy ilaza ny mpitondra fa nandroso ny firenena nandeha ny sosialim-bahoaka satria nisy ny fanampina sy tosika samihafa ny lamina sy ny zotra tsara ny fifidianana ka hatramin'ireo mpamatsy vola aza nandokany Madagasikara vita ny fanjakana ny nandrotsakorana ary tena modely sy miaiky any Madagasikara zao tontolo zao ho ihany profesora Jonara Tsimbazavy ny fanohitra amin'izay nefa no iainana sy hita teto nandritra ny taona 420 bilan nofinofy fa ny amiko de zay bilan nyainako sy ny hitako aloha ny any teneniko de le bilan réel budget natokana ho an'ny fikarohana na ena aotra ray isan-jato zany ny bilan réel amiko manao ahoana ny jirama efa ny tsara ve tsy tapaka tsony ve ny jirama amiko mbola mitoy ihany ny rano tapaka jiro tapaka manahoana ny sécurité manahoana ny fanabeazana amin'ny akapobeany manahoana ny vidim-piainana amin'ny akapobeany manahoana ny tsara ve sa ny enena etsetra zay amiko ny bilan réel 2024 ya fifidianana feno osika zany amiko ny bilan réel aloha amiko aloha zay karaha itentsika hoe tsy zay ny bilan de aoka samy aka ny bilan zay zavatra samy nyainany nahita asa ve ny zanakao
vita fianarana voalohanao tsara ve ny tsara ve ny karamanao a bilanao iny fa ny anay ilo mifanohitra am'izany samy zaka ny vokany rehetra amin'ny taona ho avy io hoy ity mpampianatra ity tsy misy azo antena ina raha tsy misy ny fiovapietsika sy fomba fanao miaingy amin'ny fahefanampalan-tanteraka izay tompony andraikitra voalohany amin'ny fanapa-kevitra sy ny zava-misy raha mbola ny 2024 ny toy 2025 de ho faty atsika menaka avy mino a fa iatsara ny 2025 ary isy olona tonga saino ary amona fomba famindra azo atao zany saingy tsy fantatro izy ve sa hiatrika an'izany ve atomboka any amin'ny filofirenena fa asa tompoko mitadiavan'ny olona fa tsy fizarana sakafo a sy famezana zavatra maimaim-poana zay mampiteraka fahakamona io asa ny tadiavan'ny olona any aminareo mpitondra misy natsiny hoe légitimité anampitondra rehefa tonga tsy mahazo an'izay légitimité amin'ny vahoaka zay ianao a ninina ataonao a anao exclusion na olona anao any velanareo fa mandroso foana io na tafiditra na iasynareo na tsy asa na anaiky na tsy anaiky a Madagasikara tsy maintsy mandroso de sy toiziny slogan fa tena mandroso marina vela izy a volamenanao miondrana ny gidronao miondrana sokatra miondrana zao hitantsika atrentsika zao hoe manjaka ny tsirariny sy ny tsy marina ankehitriny ireo samyjoro anohitra izany indray no tratry ny tsindry azo lena sy fampitahorana ka lasa ohatra ratsy ho an'ny demokrasia hoy ny fanamafisana manam-pirovo izany fa tsy misy ny fahalalana manao hevitra eto ka mitarika ny olom-pirenena itaza-potsiny fa tsy mijoro tompona andraikitra hanohitra ny tsy mety tena andeha toko itsika tsy mitovy ny afrikana sy mitovy ny any amezitika sy any europiana fa raha tany Europa misy an'izao zava-misy zao a efa hafa ny fisehoany a fa le malagasy miaritra satria zava-misy a tena misy venatsiny hoe liberté d'expression eto zay olona voary ve ny lanceur d'alerte voary ve ny olona milaza ny zavatra tsy marina sa tsy voaro zava-misy fatatsika sara za tsy miara amin'ny olona mpanompa olona na miteniteny foana fa zay olona mitady ilaza marina anie ka tapaka ny tendany migadry na minororonana dossier misy zany tompoko na naikisika na anda de le olona mbola tonga am'le hoe alo mahatrapitsy zay maty androany de ndrandray ary ny sasany aty ambadika aty izy mampirisika anao hoe mba teneny re zao hoe le olona rehefa tsy miteny izy tsy midika hoe manaiky izy fa matahotra izy a matahotra ny aina izy a matahotra ny amboronana dossier izy a de alohany mangina ka anjara mpitondra fanjakana miteny hoe misy marina ve ny liberté de presse eto fa matetika any amin'ny vaovao vahiny no samy teny a na olona manana protection a le olona ve zany te hisafidy ny fahantrany amena vary kely zay tsy mahavita taona yamo toizy mandritry ny taona le vary isam-bolona fa tsy resaka fifidianina resaka farany taona ihany toizy mandritry ny farany taona bravo miatria manaina ny vogadratsy ateraky ny fanimbana tontolo iainana amin'ny fanaovana doro-tanety sy doroala izay nahazovana tatoato tranga voatsela korotany farafangana izay namazana velarantany maro zary lasa fetsika tsena fotsiny fambolekazo entina ilazana ny Madagasikara rakotrala saingy mifanohitra amin'izay no misy Madagasikara rakotrafo zany no hitanao zany a de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe politika amin'ny fanjakana zay tsy hita maratsy azy Madagasikara rakotrala tena rakotrala sa rakotrafo jerevo ny afo nanomboka mois de janvier tamin'ity taon'ity a sy mandrapatonga zao fotoan'izao firisan-jato ny toerana teto Madagasikara mivoavoly azo ary firisan-jato ny rehatra raha pitaina lizy a za zany te hitan'izay chiffre zay mba hivoaka satria ny azo rehetra zay nambolenay zay efa hektara maromaro tany farafana may dolidoly a mba ilazana fa namboly anao a fa mirehatra ny zavatra nambolenao ka resaka doro-tanety iny ary tsy any farafangana ihany fa saika manerina Madagasikara za mena ny rehatra anay zany izy alianao a feno afo mirehatra mamenatra ary mampanontantena ny zava-misy eto Madagasikara malona ireo tranga mamoitra manao tantely afadrakotra ny harem-pirenena ireo olona everina natao hiaro indray no manao zavatra mifanohitra amin'ny voalazany lalàna profiray ny fatratrarana solombavam-bahoaka amperinasa natrarana sokatra zato mahery andro vitsilasa izay misy tomponantoka goavana ao ambadika ity raha ity ho ny profesora Jonara Tsimbazafy raha naneo ny aiainy raha olom-boafidy sahala am'izany a tompona andraikitra no tratra ao anatin'izany trafika ana amin'ireo biby arovandreo dia inona no antenaina nyty fireneny ity inona ny zava-misy eto Madagasikara mboly azo atao ve mahatoky olom-boafidy zay aloha voalohany indrindra azo atao ve mahatoky olom-boafidy raha olom-boafidy zao a no tratra ao anatina zava-doza mamoa fady a de mifanondranana rem-pirenena zary ndrandray mieritreritra hoe reo olona tratra hoe tsy sao de tsy ao anatin'le réseau de nahitsiko ny namany possible tolotolo zany a ary
tehiteny hoe malahelo any a amina jeune député franchement élu za tsy mino mihitsy mifanandeha rery iny député iny ary zao soavinandrina zany tompoko toerana tsy sokatra ny sokatra tratra tamin'iny a de ny sokatra avy any atsimo de amaninona no député ny soavinandrina no impliqué ao anatin'le izy sy dikan'izany zany raha ny lojikako nisy nampanantenan'iny député iny a sy niaro azy hoe député no voary ianao a manana immunité parlementaire tsika ataovy le izy de izy nanaiky an'le izy a sy ny assistant parlementaire namany kanjo mo sendra ny taolam-betsy ny tapaka rehefa tonga ny andro rasy a de tratra iny le izy fa za koa tsy mino fa iny député inony ihany fa amiko a iny député ny soavinandrina izy malahelo azy a amin'ny lafiny ray satria mbola jeune député franchement élu a fa izy nandray ny risque zany a bouc émissaire iny amiko fa iza le olombe napriska azy a ary ahoana le réseau voararany lalàna ary misy azy mafy ho an'ireo tomponantoka amin'ny raharaha tahaka izao sangy ny fampiarana azy no olana goavana ho an'ny Madagasikara ny lalàna tsy natao ampiarina fa taratasy fotsiny ihany na ampiarina fa tsy araka ny tokony ho izy le lalàna ny misy eto Madagasikara ary misy namana mihitsy ny ary allemand teny hoe tsara noho ny lalàna anay ny lalàna anareo fa ny am'resaka fampiarana kosa aiza le fampiarana ary eto mpitsara manao an'ity foana rehefa misy olona tratra ary zaho ny nafinaritra ny ty etsany zao raha vao misy zavatratra de aloha no autobus be foana satria le mpitsara matetika manao an'ireny le hoe zay gidro ray ve zay sokatra ve nanagadrana olona mahantra ane le olona zany ny tenen'le mpitsara de avotsitra le olona ary io mahatonga ny olona diso fanantenana sy tsisy rispo le lalàna zany eto lalàna ny taratasy fotsiny fa tsy miatra fa zay eritreritro le mpitsara eo no lalàna avoakany tena olona efa nanao flagrant délit ary a dia avoakany fotsiny izy ty zavatra ty sarotra be amin'ny fisarana sarotra ary mafy ny ady atao iarovana ny harem-pirenena eto Madagasikara raha mitoy ny fandoronana fisoparanala dorotanety firaisana tsokombakomba amin'ny fanondranana sokatra antsokosoko tandindondozaka iny ho lany tamin'ingana sy anjavona tsy hita eto Madagasikara ireo arena tsy hita pesipesenina mampiavaka ary tsy fahita raha tsy eto an-toerana teratany tanzaniana iray mpanao trafika no nahatrarana sokatra misy 5,700 natao tao anaty valizy misy 7 tao amin'ny trano fonenany tao Andovonjobetamanga fokotany Ambondrina commune Mahajanga ny arivan'ny zoma 17 Desambra teo tokony tamin'ny fitora latsaka fefany sokatra antsoina amin'ny anarana scientifique Astrochelis radiata avy any Morondava ireto sarona ireto no kasaina aondrana antsokosoko ampiarana vedette aingam-pandeha ho an'ny Tanzania saingy izao tratehaky ny zandary izao no ny fanomezana loharanom-baovao mari-potitra avy amina olona tsara sitrapo misy asivy ny karazana sokatra misy eto Madagasikara fa ny 5 amin'ireo no zanatany na endémique de Madagasikara iray amin'ireo ny Astrochelis radiata na tortue étoilée de Madagasikara tanàna atao Andromaso eo amin'ny brigadiny gendarmerie ao Mahajanga ilay teratany tanzanianina ireo sokatra anjatony kosa no giazana ary atolotra ny tompona andraikitra avy eo amin'ny fiteleava-paritra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy boenitry betsiboka ho raisina ny tanana mandra-pandehanana azy ireo amin'ny toerana voajanahary ratsaivina voatsela kory zay no nasarina dingadingana na concombre de mer ihany koa ny zandary tao Mahajanga trangana fofanahinina natao no nitranga tao amin'ny faritra fitovinany sy atsimo atsinanana ny 17 Desambra lasa teo ho nitonivin'ny BNDRC tsy nijanona tamin'ny fotoana ihany ny afo fa nihitatra trany ka nazon'ny BNDRC antso fanairana ny 14 Desambra nirehitra ny tanàna tao Ambohimandroso commune Manakara ka nihitatra tamina tanàna misy 5 tao anatin'ny district any Vohipeny commune Ambanivohitra Ambovombe izay mamporokotra zava-misy tsy fantatra moa engany ambaudiso ny eritreritry ny BNDRC fa eo anaovana ampanaovana ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao ny tompona andraikitra satria mampatahotra ihany fa raha ny filazany zareo tompona andraikitra ny antoerana dia ohatra karazana kriminelina ihany zavatra mitranga any mametraka fanontaniana angamba nareo hoe maninona no sahany tonivon'ny BNDRC no miteny an'izany dia ny valiny dia tsotra satria raha ohatra ka amina toerana anankiray no volona ny afo en kilometatra miala ny toerana io misy tranganafo vaovao ndray volina ndray iny dia amin'ny ilany anankiray misy tranganafo ihany koa miseho izay no mahatonga mahalasa eritreritra hoe dia ny tena zava-doza aza averiko indray fa ny 23 ny 24
tamin'ny fitorasasany izahay no nahazo atao hoe alerta zany a dia nilazana fa ao anatin'ny village anankiray zany Ambohy Mandroso ao anatin'ny commune ny Manakara dia tratran'ilay afo dia nitatra io ka nahazo village ihany koa anankidimy ao anatin'ny district ny Vohipeno commune rurale Ambondrombe ka Salohy, Fanoa, Ambondrombe, Ambolondry ireo no toerana izay tratran'ilay afo. Ny fanera tamin'izay trano miampolo-tafo ihany koa no mahita ny antoerana. Mafy ny fiatraikany ara-tontolo iainana sy ny ara-piarahamonina satria tandindominy anoanana ireo mponina ny antoerana vokatra izany. Dia tsy tratra ilay io parc solaire io. Fa ny zavatra nampalahelo dia tsy voary mintsony ny tranon'ny olona satria nandeha namonjy an'ity parc solaire ty. Vokatra zay raha tamin'ny daty ny 14 Desambra io dia nisy efa any amin'ny 80 tafo no trano may. Zay ny zavatra nitranga ary mahery ny 200 hektara ny ala sy ny tanimboly n'olona izay may tanteraka. Ny dikan'izay dia mety efa sahirana ny olona efa tsy misy orotsakorana zao ray may tanimboly dia atahorana zany ny siny la teo hoe hanoanana indray amin'ny faritra eny. Raha ny vaovao olona efatra iahina ny tiraraha ity no voasambotra ka natolotra ny manampahefana anaovana fanadihadiana.